ho aminareo ny ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray Isy Jesosy Kristy mpamonjy antsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Izany indray lohahevitra banjinitsika amin'izao volana may izao. Andeha ho iraintsika ny hira faneva sambatra. Andriamanitra masina sy tompon'ny tompo mpanjaka ny mpanjaka. Andriamanitra velona manome fahavelomana ho anay. Midera sy mankalaza manome voninahitra ny anaranao izay Andriamanitra. Fa ny fitiavanao sy ny famindraponao ary ny fitarihanao ny fiainanay izany mahato izao anay. Ndreto izay miakoka eto anatrehanao Andriamanitra. Manandratra ny fisaorana sy ny fiderana. Famendrika anao indrindra ilay Andriamanitra mitoetra eo amin'ny avo manerinerina tsy takatry ny saina. Isaoranay ianao Andriamanitra fa notantaninao, novombinao nantsonao dia resinao. Ka indreto izay tafavory tafahombona indray eto anivon'izao tranonao masina izao. Andriamanitra maro ny zavatra nifamaofao teo amin'ny fiainanay. Nisy ny fahoriana izay nanjoanay, nisy ny fanenjehana izay nianjady taminay. Nisy ny alahelo, nisy ny tomany, tao koa nefa ny fifaliana. Ka na dia teo aza nefa ireny zavatra maro samihafa izay nifamaofao teo amin'ny fiainanay ireny, dia tsy navelanao ho fefy izahay, tsy navelanao ho resy izahay, fa notantaninao sy nomenao fahavelomana, nomenao tombonandro indray, indreto afaka miantso ny anaranao eto anatrehanao ankehitriny. Izany misaorana ianao indrindra, dia Andriamanitra Ray Isy Zanaka ary fanahy masina. Gataka aminao izay fanahy masina. Ianao ilay Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanay. Raha tanteraka izao fanompona masina izao izahay dia maniry sy mangataka indrindra. Mba ho masina araka ny sitraponao ny fanompona tanterahinay. Mba tsy ho aroarom-paharatsiana, fa tena hanjaka ny fahasoavanao sy ny fitahinao ary ny fivombinanao. Hanjaka ny fanahy masina hitoetra aminay, ka ho voninahitry ny anaranao ny fanompona ho tanterahinay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ilay efa nampianatra nay vavaka manao hoe: Ranayô izay ny an-danitra, ho masina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Eo anan'io izay anasa ho anay, ary mamelana ny elohay, tahaka ny amelana izay meloka taminay. Ary izay mitondra anay ho amin'ny fahakampanay, fa manafanay amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Sana reta ni fa
Sitrapon'Andriamanitra manana ny didin'izy tokony tandremantsika ny tontolo havana, manana ny fitsipin'izy tokony tandremantsika izy sy ho ajaintsika. Ampany amin'izany izay hita ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5:5 andininy 2:20 hatramin'ny 2:10. Tesalonianina voalohany 5:5 andininy 2:20 hatramin'ny 2:10. Hoenotsika ny sitrapon'Andriamanitra izay tiany ho tenenina amintsika ary hoeritreretintsika tsara izany. Hoy ny apôstôly masina, mangataka aminareo izay ry havana mba hanaja izay mikelena eo anivonareo, dia izay voatendry ny tompo hitarika sy hananatra anareo. Miangavy anareo izahay ry havana, hanaro ny kamo, ampahirezo ny katahotra, ampio ny osa, ary aoka haripo amin'ny olona rehetra. Tandremo mba tsisy hamaly ratsy ny ratsy, fa miazà mandrakariva hifanasoa ary hanasoa ny olona rehetra. Mifalia mandrakariva, mivavaha lalandava, misaora an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa izany ny sitrak'Andriamanitra ataonareo tafaray amin'ny Kristy Jesoa. Aza vonoina ny asan'ny fanahy masina, aza atao tsinotsinona ny teny atao amin'ireo mpilaza hafatra avy amin'Andriamanitra. Dinio ny zavatra rehetra, ka tano izay tsara, alaviro daholo ny zavatra tsy isan-karazany. Amen. Sambatra ny maitsy lalana, izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika ry havana. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia mahatsiaro menatra sy mangay ahy isika. Ka andeha isika hifony eo anatrehan'Andriamanitra, iombonantsika izao vavaka fifonana izao. Hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra rainay izay any an-danitro, Andriamanitra tia dia tianay tokoa ianao, ary dia manambara aminay isan'andro san'andro ny sitraponao izay mba tianao tanterainay. Isaoranay ianao Tompo fa nambaranao taminay ny amin'izay tokony ho ataonay, ny amin'izay tokony andehananay araka ny sitraponao sy ny fahamarinana eo anatrehanao. Nambaranao taminay fa mila manaja ireo izay efa notendrenao, manambara ny sitraponao sy teniny hafatrao, hitarika anay ho amin'ny famonjena sy ho amin'ny fahamarinana izahay. Manoloana izany anefa dia mahatsiaro tsy nahatanteraka izahay. Vao mifona aminao Andriamanitra, fa teo amin'ny fiainanay teo dia tsy nahay nanaja ny lehibenay izahay, tsy nahay nanaja ny ray aman-dreninay izahay, tsy nahay nanaja izay mety ho zoky mendrika ny ho ajaina eo amin'ny fiainanay. Vao mifona aminao izay Tompo mangataka famelan-keloka eto anatrehanao. Mifona aminao koa izay Andriamanitra fa ny teninao dia miantso anay mba hananatra ireo namanay, mba hampahery ireo namanay izay ao anatin'ny tahotra sy ny alahelo. Dia mifona aminao izay Andriamanitra fa tsy nahefa ny sitraponao izahay, fa ny niomeny namanay azy ny nataonay, tsy mba nahatsiaro azy ireny akory izahay. Mifona aminao izay Tompo, mamelany evokay, mamindra fo aminay.
Andriamanitra tomporana izay ny an-danitro. Andriamanitra fanahy masina miasa ianao, miasa eo amin'ny fiainanay. Teo amin'ny fiainanay anefa dia maro ny asan'ny fanahy masina izay midinay tsy hita, nataonay tsinotsinona, tsy narahanay ny fitarian'ny fanahy masina, fa ny fihevitry ny fonay izay veriny sainay no nataonay. Koa mifona aminao izay Andriamanitra mamelany elokay, mamindraha ho aminay. Andriamanitra tomponay io, toa nataonay tsinotsinona tokoa ny teny izay nataon'ireo olona izay mendrika hiteny aminay, na ny ray aman-dreninay zany, na ny zokinay, na ireo izay mpananatra anay, tsy noenonay ireny. Koa mifona aminao izay Andriamanitra mamelany elokay, mamindraha ho aminay. Andriamanitra rainay eo amin'ny taona sy miantso anay koa ianao, mba hifaly mandrakariva amin'ny zavatra maro samihafa izay miseho eo amin'ny fiainanay. Matetika nefa Andriamanitra dia tsy tsaronay ny teninao rehefa ao anatin'ny fahoriana sy ny alahelo zahay, ka dia miondrika sy mitoloko toa maneho tsy finono zahay, very ny fifalianay. Koa mifona aminao izay Andriamanitra mamelany elokay, mamindraha ho aminay. Tinao koa izay hivavaka lalandava, hivavaka mandrakariva ka tsy ho sasatra, satria izany no sitraka ho Andriamanitra, ary maneho ny fatokinay anao Andriamanitra izany. Tsy nahevo izany izay Andriamanitra, ho mifona aminao ankehitriny. Diovy sasao izay ho afa-keloka, ary mba ho tonga olo vaovao eo anatrehanao Andriamanitra. Andriamanitra tomporana izay ny an-danitro, tamin'ny teninao koa izay mba nalavitra ny fanaovan-dratsy sy isan-karazany, tamin'ny teninao izay mba handinika ny zavatra rehetra ka hitazona izay tsara. Malohany izany anefa Andriamanitra dia tsapanay ary miariary io masonao, fa tsy hainay ny mandinika, tsy hainay ny mamantatra izay tsara eo anatrehanao, fa mifona aminao zahay eo anatrehan' izany rehetra izany, mamelany elokay, mamindraha ho aminay. Andriamanitra tomporana izay ny an-danitro, tsy izany ihany fa eo amin'ny fiainanay eo, na ny amin'ny teneninay, na ny amin'ny ataonay, na ny amin'izay saintsaininay. Eny Tompo, maro ny tsy araka ny sitraponao, eny tsy heverinay ho fahotana akory ireny, kanefa dia nataonay dia hitalaonay famelan-keloka eto anatrehanao izany. Mamelany elokay Tompo, mamindraha ho aminay. Ifonana aminao ny teny maro izay nalefanay, mety nandratra ny hafa, tsy fantatray akory izany. Ifonana eto anatrehanao. Ifonana aminao Andriamanitra ny fanahina samihafa izay maneho ny finoana nataonay, mamelany elokay, mamindraha ho aminay. Mino sy matoky izay fa Andriamanitra fitiavana ianao, ary izany indrindra rehefa naniranao an'i Jesosy Kristy mba hamonjy sy hanapaka anay ao anatin'izany fahotahanay izany, ka izany tsy mampisalasala anay, fa miakoka eto anatrehanao zahay, ka dia manantena famelan-keloka avy aminao. Ry Tompo Andriamanitra io, mamelany elokay. Ry Jesosy Kristy mpamonjy anay io, vonjeo zahay. Ry fanahy masina mpanadio anay io, diovy zahay. Noho ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
mamina fosy mamela helo isan'andro san'andro izy andeha ary isika hitsangana andray ny teny somafaly fa mafany elontsika hoy ny tompo ho fafazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no nadiovako anareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo ary hisoroka amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandra ny fitsimiko ka naraka ahy ary vonjeko ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra ianareo noho izany diavana noho ny fitiavan'Andriamanitra dia ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avoavela sy voafafa avokoa ny heloko areo rehetra noho ny anarany masina. Alleluia. Amen. Anjara tamin'ny androandroany ity fa nahatratra izao fotoanany ankizy sy ny tanora izao mitenena aminay fanahy masina aty anatinay ka hanazava ny sainay ny fonay ahafahanay mandray izay tena sitraponao ampitainao aminay zandrinao indray amin'ity andronio ity apetraka efino tananao ary izao fotoana izao ary aoka ny voninay traona izy sotrindrindra ray. Amen. Mbola eo ampitsanganana ihany hobakitsika ny tenin'ny soratra masina izay angalantsika fampianarana ny androany dia arak'izay hita ao amin'ny Galatiana. Sokafantsika ny baibolitsika dia arak'izay hita ao amin'ny Galatiana dia Galatiana toko 9 ny andininy 7 ka ny tapany B izay rehetra izay efa nahare izao tenin'Andriamanitra izao fampisarana izao dia angatahana mbola iainao hatrany satria mahatsara antsika ny teny averina. Iarahantsika mamaky izany tenin'Andriamanitra izany arak'izay hita ao amin'ny Galatiana toko 9 dia ny andininy 7 ka ny tapany B manao hoe
Andriamanitra tsy azo vazovazina fa izay afafin'ny olona no jinjainy. Afaka mipetraka isika. Tantara kely iray no angalantsika hafatra sy fampianarana ho antsika ankizy tanora zandry malalan'i Jesosy androany dia ny tantara ny 𝗔𝗟𝗛𝗏. Ialana tsiny amin'izay anarana mety hitovy. I 𝗔𝗟𝗏 dia olona maditra. Gadra izy io, fantatritsika izany olona atao hoe migadra zany eny amin'ny fonja, zany hoe nanao heloka tamin'ny fiarahamonina. Ka rehefa migadra eny amin'ny fonja ny olona iray dia misy isan-karazany. Misy ny olona migadra dia tonga saina hoe tsy hamerina an'izany intsony fa tsy mety izany zavatra nataoko izany, maka lesona. Fa misy ny olona migadra dia tena maditra tokoa ary mamaly ao an-tsainy ao hoe efa ety ihany, voaka ety dia manao hafa indray. 𝗔𝗟𝗏 dia tao anatin'ilay olona tena maditra. Rehefa eo anivon'ny fonja dia mbola misy foana ny rindran-damina mampianatra ny ao anatin'ny fonja hoe etezana ny volon'ny gadra rehetra mba tsy hisy hao, manao madio ny gadra rehetra, esorina ny volom-bava, esorina ny hoho mba hisy ny fahadiovana ao anatin'ny fonja. Ity 𝗔𝗏𝗏 ity dia mbola mamaly maditra, tsy mety miety, tsy mety manala volom-bava, tsy mety manala hoho. Azontsika tsaina angamba izany paoziny izany fa ohatran'izao. Indray andro tonga teny amin'ny fonja ny mpitory ny filazantsara dia nampianatra. Nitaizan'ireo olona teo amin'ny fonja dia nisy ireo tena resy lahatra tokoa, tena iova fa ampy izay adalana fitsy izay, tsy misy tsisy lafaka amin'ny fiainana fa izay rehetra mahalala ny fahadisoany miarina kasitrahan'Andriamanitra izany. Dia 𝗔𝗟𝗏 mbola mamaly ihany ao an-tsaina. Rehefa mifarana ny fampianarana nataon'ny mpitory ny filazantsara dia nanontany ireo mpitory ny filazantsara isara baiboly izahay iza ny liny ato anatin'ity no ifandraisantsika amin'Andriamanitra, fomba iray itenenan'Andriamanitra amintsika ny famakiana amin'ny baiboly dia isika miteny amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Dia izay olona izay gadraliana izany dia nanangana ny tanany andeha ifampiresaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny. 𝗔𝗟𝗏 mbola mamaly takoinina koa iny. Tonga ny fotoana izany dia nandray ny olona dia farany 𝗔𝗟𝗏 mijerijery mandray ny olona andray koa haka ihany. Ampiasaiko amin'izay ilako azy ity ozy 𝗔𝗟𝗏 nandray ihany izy. Tonga ary ny fotoana ataon 𝗔𝗟𝗏 ihany ny fahazarany fa rehefa ampiasain 𝗔𝗟𝗏 amin'izay ilany azy ilay baiboly tonga saina kely ihany 𝗔𝗟𝗏 mamaky. Mamaky 𝗔𝗟𝗏 dia maheno fa toy izao no tsy havan'Andriamanitra izao tontolo izao. Tokeny izany 𝗔𝗟𝗏 sady rovitany ilay baiboly dia ampiasaina. Tonga indray fotoana manaraka dia mahita ihany 𝗔𝗟𝗏. Tsy hamaly ny zanaka vavimareo raha mijery namoatra rehefa izany rovitany 𝗔𝗟𝗏 ihany ilay baiboly. Tonga teo amin'ity teny ity 𝗔𝗟𝗏 indray andro dia nivaky toy izao hoe Andriamanitra tsy azo vazovazina fa izay afafin'ny olona no jinjainy. Osy 𝗔𝗟𝗏 rovitany ihany ilay baiboly. Nataony tamin'izay fomba ampiasany azy nataony inona raka izy amin'ny nosina sigara. Fondratsao amin'izay sigara narehatra. Tampotampoka teo naninona? Norakoraka finjeo naninona? Mainy volom-bava sy ilay volo be an-𝗔𝗟𝗏. Fanontaniana roa no apetrako aminareo. Vao tamin'io ve 𝗔𝗟𝗏 vao nifoka sigara? Efa nifoka sigara foana 𝗔𝗟𝗏. Tamin'io ve volo be an-𝗔𝗟𝗏 vao tsy netinetezany ohatran'io? Efa lava ohatran'io foana. Fa mamindra fo Andriamanitra rehefa mbola tsy miteny. Fa misy ny fotoana itenenan'Andriamanitra olona rehetra satria araka ny voalazako teo ny olona rehetra manana fotoana mety ho diso amin'ny fiainana, mety ho diso dia miteny Andriamanitra mila niova. Fa tsy tian'Andriamanitra ny tena mini maniratsira mamazovazo izany manao izay tsy sitraky ny fon'Andriamanitra, manao izay rehetra tsy araka ny sitrapony maniratsira. Ka rehefa maniratsira n'Andriamanitra dia maro ny endrika izay ikapohan'Andriamanitra sy anazazin'Andriamanitra mpaniratsira. Ajantsika eo ny momba ny tantara. Ny tena mpitaina dia tsotra teny amintsika Andriamanitra androantsika tsy ilay 𝗔𝗟𝗏 maditra fa kosa na tiantsika na tsy tiantsika tsika zandry sy tanora sy ankizy zandry Jesosy Kristy mahatsiaro tsika fa sarotra ny lalana ao am-batsika isan'andro. Manodidina antsika ny satana misarangotrangotra antsika amin'ny endrim-pahotana maro samihafa izay tiany hisintomana antsika. Teny amintsika ny tompo androany aza mamazivazy an'Andriamanitra. Rehefa fantatrao hoe tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izao zavatra izao aza minimanao. Fa rehefa nahalala ianao efa niteny taminao ny tompony hoe Andriamanitra tsy azo vazovazina, aza manandrak'andrana manao ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy takatra ny saina ny fomba hikapohana na fomba hananaran'Andriamanitra antsika amin'ny endriny maro samihafa. Dia
toy izay ny fampianarana sy ny diminitra sekoly lahy-andrana ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra izao ny fiatana hivavaka izy. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro Jesosy kinay misotranao fa nahazo ny anjara fampianarana avy aminao indray ny tanora sy ny ankizy izay efa nifanananao eto amin'ity fiangonana ity Andriamanitra. Apetraka eto feno tananao ny mombanay tsirairay avy satria fantatrao ny fahalenenay, fantatrao ny mombamombanay rehetra ary fantatrao ihany koa fa maro ny androm-paotana izay misarangotra ny isan'andro. Angatanay ny tana maherinao hitantana ny zandrinao rehetra eto amin'ity fiangonana ity, hiaro azy ireo amin'ny ratsy sy ny loza rehetra amin'ny fankapana maro samihafa izay mety hikasa dia hamatotra anay. Petraka feno tananao indray ny fiainan'ny ankizy sy ny tanora rehetra amin'izao fiangonana izao, ary izay rehetra ataonay dia voninahitra dia hamirapiratra tokoa izay olohan'ny fahatsiorambony, ary tena mitateraka aminay ny teninao manamana taokoafa mampoasina sy mampona. Ataonay amin'ny anaranao Jesosy kinay izany. Amen. Malala tonga ny fotoana izay makentsika ny soratra masina ny vaky teny voalohany dia hitantsika ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahatelo andininy fahinambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany dia nisy vehivavy tsanga roa nakao amin'ny mpanjaka ka nitsangana teo anatrehany ary hoy ilay vehivavy anankiray, taranitra ianao tompoko lahy, izaho sy ity vehivavy ity miray trano ary teraka tao an-trano aho sady taoko izy, ary no ny efa velona atelona aho dia mba velona ko izy azavavy ity. Ary izay roa vavy
ary izay rovavy ihany no tao, tsy nisy tao, tsisy olon-kafa tao aminay tao an-trano fa izay rovavy ihany, ary maty tamin'ny alina ny zanaka zazavavy ity fa voatsindriny, dia nifoha mamaton'alina izy ka naka ny zanako teo amiko tamin'ilay natory iny aho ankizyvavinao, dia nampandriny teo an-tratrany fa ny azy maty no napetrany teo an-tratrako, ary noho ny foha maraina ampinono ny zanako aho, indro fa maty izy. Kanjo rehefa nofantariko izy noho ny maraina, dia indro fa tsy ilay zanako naterako, ary hoy kosa ilay anankiray, tsia fa nivelona no zanako ary ny maty no zanakao. Fa hoy indray ny anankiray, tsia fa maty no zanakao ary nivelona no zanako. Izany no teneniny teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, ny anankiray manao hoe, ity velona no zanako ary ny maty no zanakao. Ary hoy kosa ny anankiray, tsia fa ny maty no zanakao, koa hitondraho io sabatra aho, hoy ny mpanjaka. Ary nenti ny sabatra hoe ho anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka, sasao ny zazavelona ka omeny anankiray ny antsasany, ary ho any anankiray kosa ny antsasany. Fa niteny tamin'ny mpanjaka ny ravehivavy reny zazavelona, satria nandevilevi ny fony noho ny amin'ny zanany, ka nanao hoe, tompokolao traranitra ianao, omeo azy ihany ary ny zazavelona, fa aza dia vonoina re. Fa io kosa ny iray, oka tsy ho ahy, tsy ho anao, fa zarao mihitsy. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao hoe, omeo ihitsy ny zazavelona, oka tsy ho vonoina, fa io mihitsy ny reniny. Ary aren'ny Israely rehetra izany fitsarana nataon'ny mpanjaka izany, dia natahotra ny mpanjaka izy, satria hitany fa misy fahendren'Andriamanitra ao am-pony hoentiny mitsara. Amen. Ny epistily soratan'i Jaona voalohany toko fahaefatra. Jaona voalohany toko fahaefatra, andininy voalohany ka hatratra ny andininy fahatelo. Jaona voalohany toko fahaefatra, manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatratra ny andininy fahatelo. Rehefa hita dia ho vakiko amin'ny anaran'ny Tompo, ry malala aza mino ny fanahy rehetra, fa izaho toetra ny fanahy avy amin'Andriamanitra ireny na si, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no afantaranareo ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky any Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahy ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Amen. Toizatsika ny famaritana ny teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahaefatra amby folo, ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Izany teny izany dia efa mivoalazako taminareo raha mbola nitoetra taminareo aho. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahan'iray amin'ny anarako. Izy no nampianatra anareo ny zavatra rehetra sy nampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaina taminareo. Ray masina manamasinanay amin'ny fahamarina, teninao ny fahamarina. Amen.
sy laza ary voninahitra no asandratray ho anao satria noho ianao dia tafavoreto izay amin'izao fotoana izao. Saotranao izay Andriamanitra rainay no ny amin'ny teny izay nomenay, nomenao anay izay mivakiana sy ninonay teo. Hotoriana aminay izany teny izany, ko mangataka aminao izay Andriamanitra ray io, ianao ny anindry ny lela mpanomponao, ilaza izay tena afatra avy aminao tokoa, ary apetraka eo am-pelantananao ny aminay izay miaina, mba ho voarainay tsara izay afatra avy aminao, ary mba ho tena fanilom-tongotray sy fanazavana lalanay tokoa izany teny izany, mba hainao anay izany sady fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra, dia mamindrafo aminay tamin'ny tsy famendrehanay rehetra, amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo naovana izany vavaka izany, sotra ray eo. Amen. ho ampitomboana aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Araka ny fanambara dia lohahevitra vaovao no banjintsika amin'izao volana may izao. Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Ny Jaona 4:7, andiny 5:20 sy ny 6:20 no andraisantsika ny hafatra amin'ity anio ity. Jaona 4:7, andiny 5:20 sy ny 6:20. Efa novakitsika teo izany tenin'Andriamanitra izany. Ity Jaona 4:7, andiny 5:20 hatramin'ny 6:20 ity ry havana, dia ao anatin'ilay lahateny fanaovam-beloma izay nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianany. Io lahateny io dia voarakitra ao amin'ny Jaona 4:7, manomboka eo amin'ny andiny 1:30 hatramin'ny Jaona 7:20, andiny 6:20. Lahateny fanaovam-beloma. Ary amin'izany fanaovam-beloma zany dia hita taratra ao anatin'izany fa samy tao anatin'ny alahelo sy ny fihetsem-po na Jesosy Kristy na ny mpianatra. Fa hita taratra nefa ao anatiny ao fa Jesosy Kristy dia mampahery ny mpianatra. Jesosy Kristy dia mampionona ny mpianatra ao anatin'izany fifanaovam-beloma izany. Ary hita taratra ao anatin'ity raha ity andiny 5:20 sy ny 6:20 ity no jerena, dia hitantsika taratra ao fa ao Jesosy Kristy no manambara ny vantana ny amin'ny fanahy masina. Eo no anambarany Jesosy Kristy mivantana ny amin'ny fanahy masina ho an'ireto mpianany izay ilaozany ireto. Ary amin'izany izy dia mampanantena an'ireo mpianatra ireo fa rehefa handeha izy dia haniraka ny fanahy masina hanampy
sy hitarika azy ireo eo amin'ny fiainany ara-panahy. Izany fanahy masina izany ilay lazany Jesosy Kristy eto hoe mpampianatra hafa. Izany fanahy masina izany ilay ambara hoe parakleto na hoe parakletosy, ilay mpananatra hafa ambaran Jesosy Kristy. Fa manina moa izy no miteny hoe mpananatra hafa, efa nisy mpampianatra anankiray dia iza moa Jesosy Kristy. Araka ny voasoratra ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa ny 2 sy ny 2 hoe raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika dia iza Jesosy Kristy ilay marina. Ilay solovava ambarana eo dia mitovy amin'ilay hoe parakletosy ambara eto amin'ity Jaona ity. Ka Jesosy Kristy zany ilay mpananatra voalohany, ilay mpananatra efa tonga. Ka rehefa andeha Jesosy Kristy dia ninona izy? Haniraka mpananatra hafa dia ny fanahy masina. Afatra telo no raisintsika avy amin'izao soratra masina izao ry havana. Ary andraisantsika lohahevitra manao hoe Andriamanitra miasa ny fanahy masina. Andriamanitra miasa ny fanahy masina, voalohany ao anatin'izany dia izao mampahery antsika izy. Andriamanitra miasa ny fanahy masina, mampahery antsika izy. Hitantsika tsara ry havana ny tantara izay miseho eto amin'ity perikopam-panjarantsika ity fa handao ny mpianatra Jesosy Kristy. Kanefa na izany aza dia manome toky Jesosy Kristy fa tsy horery ny mpianatra, tsy amela ny mpianatra hokamboty izy. Hitantsika ao amin'ny 9:20 ao aloha ao Jesosy dia tena manome toky an'ireto mpianatra ireto hoe tsy amela nareo hokamboty aho, na dia andeha azaho dia tsy amela nareo hokamboty. Izany hoe mampahery ireto mpianatra ireto Jesosy Kristy. Ao anatin'izany amin'ny maha-olombelona an'ireto mpianatra ireto dia mety hangahiahy tokoa ireo mpianatra ireo, satria lasa ilay mpampianatra, lasa nandao ilay mpampianatra izay nianteherany. Ary dia mazava tsara nefa eto fa nanome teny fampanantenana Jesosy Kristy. Dia hitantsika izany eo amin'ny 9:20 eo hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irainy ray amin'ny anarako. Raha mandinika isika io teny Jesosy Kristy io hoe ny fanahy, ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irainy ray amin'ny anarako, dia ahitantsika taratra fa mazava tsara izany fa Andriamanitra mihitsy no aniraka ny fanahy masina, ary aniraka ny fanahy masina izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha jerentsika io teny hoe amin'ny anarako io dia azosika adika hoe toa midika hoe misy olo tena asy, izany hoe mitondra ny fahefako, izany hoe tena mitovy amin'ny Jesosy Kristy, tena iray amin'ny Jesosy Kristy, iray fahefana amin'ny Jesosy Kristy, ary mpananatra tahaka an'i Jesosy Kristy. Izany ilay irahin'Andriamanitra mba hampahery, ary izany fanahy masina izany no misolo tena Jesosy Kristy eo amin'ny fiainan'ny mpianatra. Ny zava-misy tokoa mantsy eto ry havana araka ny ahitantsika azy dia izao lasa Jesosy Kristy ilay olombelona izay niara-nonina taminy teo, fa omena amin'ny mpianatra kosa ninona? Ny fanahy masina izay tsy hitany masony kanefa hitoetra ao anatiny, honina ao anatiny, ary ho tonga fiainana, hitarika azy amin'ny fiainany manontolo tsy hakanavaka. Dia izany no fampaherezana lehibe omeny Jesosy Kristy an'ireto mpianatra ireto amin'ny fotoana izay fanaovany veloma io. Ary dia manamafy izy hoe aoka tsy alahelo ny fonareo, fa tsy amela nareo kamboty aho, fa na dia andeha azaho dia isy mpananatra hafa irako aty aminareo izay hitondra, hitarika anareo ary hanjaka eo amin'ny fiainanareo. Raha izany rehetra izany ry havana nodiny antsika dia azo ambara fa maneho ny mahafitiavana azy hatrany Andriamanitra. Tsy mamela ho irery ny mpianatra Jesosy Kristy izy, tsy mamela ny mpianatra handeha irery miatrika ny fiainana izy, tsy avelany handeha irery ireo mpianatra ireo handeha hanatanteraka ny asa fitoriana izay hanirahan'Andriamanitra azy, fa omba azy izy ary ataony, asehony ny fitiavany ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Ireo mpianatra ireo tokoa mantsy efa nofidiany Jesosy Kristy, nofidian'Andriamanitra hanatanteraka ny asa fanompoana. Ka ao anatin'izany rehefa mifidy sy miantso Andriamanitra, maniraka hitoron'ny filazantsara, dia tsy mamela ho irery izy, fa mampahery, maniraka ny fanahy masina hitarika azy ireo mba hijoro vavolombelona amin'ny asa rehetra tanterahiny. Ry havana malala rehetra eo amin'ny tompo, izany ten'Andriamanitra izany dia misy hafatra lehibe izay tokony ho raisintsika, tokony hampahery antsika
eo amin'ny fiainantsika sy ny fanarahantsika dia an Jesosy Kristy. Tsarovo ry havana fa tena fitiavan'Andriamanitra atsika, tena fitiavan Jesosy Kristy atsika no nanomezana ny fanahy masina ho antsika ihany koa. Tsy avelany ho irery isika ry havana miatrika ny fiainana. Na manao ahoana fahasarotan'ny fiainana iainantsika dia matokiry havana fa tsy mamela atsika ho irery Andriamanitra, tsy mamela atsika ho kamboty Andriamanitra, fa mampahery atsika izy amin'ny alalan'ny fanahy masina izay rahany hitarika atsika, hanoro lalana atsika eo amin'ny fiainantsika, indrindra fa eo amin'ny fiainana izay natanterahantsika ny asan'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, raha mandinika ny fiainantsika ankehitriny isika, mandalo vanim-potoana mamaivay, manjaka eto serontsy fandriam-pahalemana, manjaka ny fahatrana lalina, dia ao anatin'ireny isika manontany tena hoe irery aho, fa tsy izany ry havana. Tsy avelan'Andriamanitra ho kamboty isika eo amin'ny fiainantsika eo, mandalo ady isika, mandalo fisedrana isika amin'ny lafim-piainantsika rehetra. Ao anatin'ireny ry havana dia matoki fa ny fanahy masina izay efa irahin'Andriamanitra, irahin' Jesosy Kristy ampahery atsika dia eo tsy mamela atsika ho irery, mampahery atsika. Koa matoki ry havana fa izany no teny fampanantenana izay nataon Jesosy Kristy tamin'ny mpianany, fa ataony amintsika ihany koa izany teny fampanantenana izany. Dia hoy ny Tompo amintsika hoe tsy amela nareo kamboty aho. Koa matoki ry havana fa tsy irery ianao miatrika izao fiainana izao, na manao ahoana, fa eo ny fanahy masina mampahery ianao. Faharoa ry havana dia izao, Andriamanitra miasa ny fanahy masina ka mampianatra sy mampatsiahy atsika ny zavatra rehetra izy. Andriamanitra miasa ny fanahy masina mampianatra sy mampantsiahy atsika ny zavatra rehetra izy. Ilay mpananatra, izany koa no hevitra iray izay antikanan'ilay hoe parakletosy na ilay parakleto izay entina hanondrona ny fanahy masina eto. Dia mazava tsara ny ambaran'i Jesosy Kristy eto fa io mpananatra io dia hitoetra mandrakizay. Io mpananatra io dia onona mandrakizay, izany hoe tsy mandalo io fa mitoetra. Ilay irahan'i Jesosy Kristy amin'ny fotoana izay anirahan'i Jesosy Kristy azy ka tonga eo amin'ny mpianatra dia tsy handao azy intsony io fa hitoetra io mpananatra io. Ka ny fanahy masina zany no ampianatra ireo mpianatra ireo hoe iza marina mola Jesosy velona, izay mahatonga ny mpianatra ho velona. Io fanahy masina io ihany no any ampianatra an'ireo mpianatra ireo, ampahafantatra an'ireo mpianatra ireo hoe iza marina io Jesosy io ilay Jesosy velona, manome fiainana ho anazy ihany koa. Dia Jesosy ilay miseho eo amin'ny fiainany, Jesosy ilay manjaka eo amin'ny fiainany, fa indraindray tokoa miteny fotsiny ihany hoe Jesosy Kristy, efa tsy tena fantatra hoe iza ilay Jesosy Kristy. Indraindray koa isika eo amin'ny fiainantsika eo ry havana dia mieritreritra tahaka izany. Kanefa ny fanahy masina araka ny ambara eto amin'ny mampananatra sy mpampianatra azy dia ampianatra atsika, ampahafantatra atsika hoe iza moa Jesosy io ilay Jesosy velona, manome fahavelomana ho atsika. Io ilay Jesosy velona eo amin'ny fiainantsika, tonga ao anatintsika te hanome fiainana, te hanome fahavelomana ho antsika. Dia ny fanahy masina ry havana no mampianatra atsika an'izany, mitarika atsika hatoky hino an'izany Jesosy Kristy ilay velona izany. Ilay mpananatra no ampianatra ny zavatra rehetra, mampianatra ny fanahy masina satria inona no antony? Ampianatra ny mpianatra ireo fanahy masina ireo. Fa raha mijery isika ny Jaona 4:12, ny 2:12 sy ny 13:10, andeha ho jerentsika izany tenin'Andriamanitra izany, ahitantsika hoe inona moa ny antony mahatonga ny fanahy masina ampianatra, hananatra ireto mpianatra ireto. Jaona 4:12, 2:12 sy ny 13:10. Rehefa hita dia hovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe amen. Zany no antony mahatonga ny fanahy masina mpianatra reto mpianatra ireto. Maro be ny zavatra izay mbola tsy nambaran'i Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra,
kanefa ilainy zany dia anjaran'ny fanahy masina ny mbola mampianatra azy manohy ny fampianaran'i Jesosy Kristy manambara izay tokony mbola holazaina amin'reto mpianatra ireto fa tsy nambaran'i Jesosy Kristy taminy dia io ilay fanahy ny famarinana izay ambara eo hoe hananatra ampianatra ny mpianatra. Andeha jerentsika koa ny jaona toko 2:2 izay anehoana hoe inona tokoa moa ilay antony izay nahatonga ny Jesosy Kristy ny teny hoe io fanahy masina io no hananatra nareo. Jaona toko 2:2. Fakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe misy ihany koa ireo zavatra izay nambaran'i Jesosy Kristy fa tsy azo ny mpianatra, na dia nanazava izy nanambara izy fa tsy azo ny mpianatra ireny, dia ny fanahy masina. Ilay fanahy masina ilay mpananatra mpampianatra mahay, izy no hampianatra sy hanazava ireo zavatra ireo aty aoriana. Ary zany mahatonga ny Jesosy Kristy nilaza hoe ny fanahy masina ilay fanahy ny famarinana hampianatra nareo ny zavatra rehetra. Zany hoe nisy zavatra izay mbola tsy nambaran'i Jesosy Kristy fa ny fanahy masina no hanambara azy. Ary misy zavatra nambaran'i Jesosy Kristy tsy azo ny mpianatra fa ny fanahy masina no maninona hanazava izany amin'reto mpianatra ireto. Fa eto ihany koa ry havana no ahitantsika fa amin'ny mampananatra ny fanahy masina dia manatanteraka ny fanohizana ny fampianarana izay nataon'i Jesosy Kristy izy, ary mamelabelatra izany fampianarana nataon'i Jesosy Kristy izany izy mba hahazava kokoa, mba hahatonga ny mpianatra hahay-hampiatra ny zavatra nambaran'i Jesosy Kristy, hahatonga ny mpianatra hahay-hampiatra hiaina izany tenin'Andriamanitra izany. Ka ao anatin'izany zany ry havana, eo amin'ny fiainantsika eo koa, io tenin'Andriamanitra io dia tsy hiteny amintsika raha tsy eo ny fanahy masina hitarika antsika, raha tsy eo ny fanahy masina hanazava ny fontsika, raha tsy eo ny fanahy masina hitarika antsika mba hahatonga antsika hahafantatra hoe inona ilay sitrapon'Andriamanitra, inona ilay tian'i Jesosy Kristy ambara. Zany ilay asan'ny fanahy masina amin'ny mampananatra azy. Fa amin'ny mpampatsiahy azy indray ilay fanahy masina dia hitantsika taratra eto fa ny fampatsahivana izay ataony eto dia tsy fampatsahivana ara-pivavahana fotsiny ihany, fa fahatsiarovana iainana mihitsy. Ka amin'izany dia ilay Jesosy Kristy, tsy ilay Jesosy Kristy izay hita eo intsony no hiateran'ny fitokisana, fa ho ampatsahivo ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fihetsika ataon'ireo mpianatra ireo, ampatsahivo ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fiainan'ireo mpianatra ireo hoe ao anatiny ao Jesosy Kristy, miaina ny fiainan'i Jesosy Kristy izy ireo, na dia tsy eo intsony aza Jesosy Kristy, dia ao anatiny ao mahita ny Jesosy Kristy ilay velona, hitany taratra eo amin'ny fiainana eo izy. No ny asan'ny fanahy masina izay mampatsiahy, no ny asan'ny fanahy masina izay mitarika azy ao anatin'izany. Ny fahatsiarovana dia fantatsika tsara izany atao hoe fahatsiarovana izany, fa rehefa mijery sary taloha isika dia inona no mba ao an-tsaintsika ao? Dia indray malahelo, dia indraindray mba mieritreritra isika tahaka mahita ny sarin'ny dadabe dia tahaka ny hoe miara-miaina amin'ny dadabe eo. Lasa mitodika na amin'ny lasa any ny fisainantsika, fa tsy mitodika na amin'ny lasa fotsiny ihany, fa mibanjina ho amin'ny hoavy ihany koa. Ka ny fahatsiarovana zany dia tahaka ny roa izay mampifandray ny lasa sy ny ankehitriny, manangona ny lasa izy sady mandray an-tanana ny ankehitriny ihany koa. Zany ilay atao hoe fahatsiarovana. Ka izany no ataon'ny fanahy masina amintsika, manangona ny lasan'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta izy, dia mampianatra antsika ihany koa ninona hampiditra sy hampihatra izany eo amin'ny fiainantsika ankehitriny mba hahatonga antsika hanomana ny hoavy mamirapiratra dia ny fiainan-danitra. Zany ry havana no asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika eo. Raha tsy ny fanahy masina dia tsy hanana fahatokiana isika hoe nisy izany Jesosy Kristy velona izany. Ary raha tsy ny fanahy masina dia tsy tafajoro isika ankehitriny manana finoana an'izany Jesosy Kristy izany. Ary raha tsy ny fanahy masina dia tsy manana toky isika hoe isy izany fiainako ho avy izany, ary manantena izany isika. Ary izany ry havana no asan'ny fanahy masina ho amin'ny fahampatsiarovana antsika. Ry havana mahalalitra ao amin'ny Tompo, hitantsika taratra amin'izany tantara izany fa
nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny fiainan'ny mpianatra Jesosy Kristy ny fanahy masina, na mpianatra azy, na mpatsiaro azy. Ary fantatsika tsara ry havana fa nisy fotoana aza ireo mpianatra ireo sendra ny zavatsarotra natolotra teo anoloan'ny fitsarana, nandalo fanenjehana tao anatin'ny reny izy ireo dia tsy hita intsony hoe inona no teneniny, fa ny fanahy masina no naninona nitarika azy, nampiteny azy, nanambara ny ten'Andriamanitra teo anatrehan'izany. Zany ry havana ny mahazava-dehibe ny asan'ny fanahy masina teo amin'ny fiainan'ny mpianatra. Fa mbola miasa amintsika koa io fanahy masina io ry havana mandraka ankehitriny. Miasa amintsika io fa isika tokoa eo amin'ny fiainantsika eo, amin'ny fanarahantsika an'i Jesosy Kristy, rehefa tena ao anatin'ny fahorinana, ao anatin'ny alahelo isika, dia tsy hitantsika izay vavaka ho tenenina amin'Andriamanitra. Tsy hitantsika izay ho tenenina amin'Andriamanitra, fa ao anatin'ny reny dia manome toky antsika ny fanahy masina hoe izy no anonona vavaka, anonona teny izay tsy azo tononona, isolo vavantsika eo anatrehan'Andriamanitra izy. Andringa jerentsika ny Romanina 9:9 ny 9:20 manambara an'izany ten'Andriamanitra izany. Romanina 9:9 ny 9:20. Irahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary toy izany koa ny fanahy mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ilay fanahin'Andriamanitra mifona ho antsika amin'ny fitarainana tsy azo tononona, ao anatin'ny vanim-potoana izay efa tsy hitantsika intsony izay ho tenenina amin'Andriamanitra. Miasa ny fanahy masina, mananatra atsika, mampatsiahy atsika ary mampifandray atsika amin'Andriamanitra. Izany ry havana no ahery lehibe ho antsika ao anatin'izany hoe fananatsika ny fanahy masina izany izay omen'Andriamanitra ho antsika. Araka nambarantsika teo dia izao, io fanahy masina io ihany koa no manazava ny tenin'Andriamanitra ho antsika. Io fanahy masina io ihany koa no mitarika antsika hafantatra ny sitrapon'Andriamanitra izay tokony ho iainantsika. Ary izany ry havana no mahatonga antsika mangataka ny fanahy masina mandrakariva rehefa maka ny soratra masina isika, mba hitsolova ny fanahy masina antsika hatonga nyity tenin'Andriamanitra ity, hatonga nyity soratra masina ity ho tenin'Andriamanitra velona eo amin'ny fiainantsika. Ka ao anatin'ny fiainantsika izany, amin'ny fanarahantsika n'Andriamanitra, dia aoka tsy ho adinoantsika ry havana miangataka ny fanahy masina mialohan'ny hamakitsika ny soratra masina, hatonga n'Andriamanitra nambara ny sitrapony eo amintsika. Ka ao anatin'izany dia tena hery lehibe ho antsika ry havana ny amin'ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Io fanahy masina io dia miasa amin'ny tontolon'ny fiainantsika, tsy amin'ny ampahany ihany fa amin'ny tontolon'ny fiainantsika. Raha toy ianao ka somary verivery tadidy dia mangataha amin'ny fanahy masina ilay mpampatsiahy. Eo amin'ny fiainantsika eo ara dia misy ny torohevitra maro samihafa rehefa somary verivery iny ny mémoire. Inona moa ilay tenenin'olona? Manaova romarin, manaova zao hoe fandroany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fanahy masina no lehibe indrindra mampatsiahy antsika. Ko angatao ry havana ny fanahy masina mba hatonga antsika hanana izany fahatsiarovana izany. Farany ry havana dia izao, Andriamanitra miasa ny fanahy masina ka miaro antsika amin'ny fampianaran-diso izy. Andeha verenantsika vakina ry havana ilay 9:20 ao amin'ny Jaona 4:20 anjarantsika androany. Jaona 9:20 andeha ho vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ny fanahy masina izay ray ny ray amin'ny anarako, izy no ampianatra ny zavatra rehetra izay mivoza. Amen. Hitantsika eto ry havana ilay teny farany hoe izay nolazaiko taminareo. Ilay teny Jesosy Kristy milaza hoe izay nolazaiko taminareo dia manambara hoe izay nolazainy Jesosy Kristy tamin'ireo mpianatra ireo ihany, izany no marina, izany no fahamarinana. Ary dia ambarany eto hoe io fanahy masina io no hitarika an'ireo mpianatra ireo, hiaro an'ireo mpianatra ireo mba hahatonga azy tsy hiaino fampianarana hafa akoatra izay nambarany Jesosy Kristy tamin'izy ireo. Averina hatrany ry havana fa mampianatra, mampahatsiaro izay nolazainy Jesosy Kristy ny fanahy masina. Izany hoe tsy mitondra fampianarana vaovao ny fanahy masina,
fa zay efa nambarana Jesosy Kristy ihany izany no ampatsahiviny ary mitahiry izany fampianarana izany mampianatra mampita mampatsiaro izany no asan'ny fanahy masina mba hatonga ireo mpianatra ireo tsy hanadino izay nambarana Jesosy Kristy azy ireo ary mitarika azy ireo hitoetra mandrakariva amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny sitrapony Jesosy Kristy mba hatakarany ny fahalebiazany fitiavan'Andriamanitra izany fanahy masina izany la miaro mpianatra ihany koa miaro antsika ihany koa mba tsy ho voatarika amin'ny fampianaran-diso izany hoe mametraka ny fanahy masina mametraka Jesosy Kristy fa ny fanahy masina no iaro ny mpianatra hoe na inona zavatra ambaran'ny olona dia zao izay nambarany Jesosy Kristy no marina izay nolazainy Jesosy Kristy no marina izany rehetra izany sy ny fampianarana izay nataon'i Jesosy Kristy dia ampatsahivon'ny fanahy masina sy arovan'ny fanahy masina mba hitoetra ao anatin'ireo mpianatra ireo ry havana malala rehetra amin'ny tompo inona no afatra raisitsika ao anatin'izany mbola miaro atsika koa fanahy masina io mandraka ankehitriny manoloana ny fampianaran-diso fa raha mijery ny fiainantsika tokoa mantsy isika mijery ny vanim-potoana iainantsika dia maro samihafa ny karazam-pampianarana izay mitarika atsika ho any amin'ny fahaverezana ao anatin'ireny ry havana dia miasa ny fanahy masina miaro atsika ny fanahy masina asan'ny fanahy masina no mitahiry atsika amin'ny finoana mandrakariva ny asan'ny fanahy masina no mampatsiaro atsika izay fitiavan'Andriamanitra nataony teo amintsika lay Andriamanitra tia atsika ka namonjy atsika lay Andriamanitra te onona mandrakariva eo amin'ny fiainantsika koa dia manoloana ny zavatra maro fampianarana samihafa ry havana izay te hitarika atsika hiala amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy dia eo ny fanahy masina ary mila mitandrina koa isika ao anatin'ireny fampianarana maro samihafa ireny ka andeha hanaiky hiasan'ny fanahy masina mba hatonga atsika tsy hivily hatonga atsika hijoro amin'ny finoana izay efa nitahirizany atsika amin'ny finoana izay efa hiarovany atsika fa mazava tsara ry havana ny voambara ao amin'ny Jaona 1:4 ny andininy voalohany sy ny fahatelo anjarantsika androany ndeha ovakitsika isany amin'ny perikopantsika Jaona 1:4 ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo manamafy izany hoe misy ny fanahy ratsy misy ny fanahy izay mitarika atsika ho amin'ny fahaverezana Jaona 1:4 ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo vakina amin'ny anaran'ny tompo izany manao hoe Amen. Mazava tsara ry havana izany ambaran'ny tenin'Andriamanitra izany hoe aza mino ny fanahy rehetra tsy haintsika ry havana ny hamatatra ny fanahy rehetra raha tsy eo ny fanahy masina hitarika atsika ilay fanahy mampianatra atsika ny marina ilay fanahy mampianatra atsika hanavaka ny ratsy sy ny tsara raha tsy izany fanahy masina izany ry havana no mitarika atsika mampianatra atsika dia tsy ho haintsika ny hanavaka ny fanahy izay mifamaofao eo amin'ny fiainantsika eo fa misy izany eo amin'ny fiainantsika eo ary mazava tsara ny ambaran'ny apôstôly hoe aza mino ny fanahy rehetra araka ny ambarantsika teo dia izao amin'izao fotoana iainantsika izao dia maro be ny fampianarana etsy sy heroa ao anatin'ireny mahaiza mamatatra tsara eo ambany fitarian'ny fanahy masina mba hahafahantsika mitoetra amin'ny finoana marina hatrany dia izay nambaran'i Jesosy Kristy hany marina atoko ny famonjenantsika feindry havana dia izao Andriamanitra miasa ny fanahy masina ary miasa mandraka ankehitriny eo amin'ny fiainantsika izy ilay mampahery atsika tsy mamela atsika ho irery izy ko matoky tsy irery ianao miatrika ny fiainana fa eo ny fanahy masina izy ilay mampianatra sy mampahatsiahy atsika ny zavatra rehetra velombelominy ao amin'ny potsika ao ny tenin'Andriamanitra mba azotsika miatrika ny toe-javatra samihafa eo amin'ny fiainantsika eo izy ilay miaro atsika amin'ny fampianaran-diso
mitahery atsika amin'ny finoana marina izy ary mampahatsiaro antsika ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famonjeny Jesosy Kristy izay efa nataony teo amin'ny fiainantsika. Dia ho tanteraka aminareo ry havana ny asan'ny fanahy masina. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra tomponay eo, misaotra anao izahay satria niteny taminay ianao, ary ny teninao Andriamanitra dia tonga nofo teo aminay, dia Jesosy Kristy ilay tomponay izany. Ary Jesosy Kristy tomponay ilay teny tonga nofo dia naniraka ny mpananatra hafa, dia ny fanahy masina izany. Izay fanahy masina manampy sy mitarika anay ny amin'ny zavatra tsara rehetra izay nambarana taminay. Ankehitriny Andriamanitra, indreto zahay izay nambaranao izany teninao izany, izay nirahanao ny fananao masina hitoetra aminay, hatakaranay ny zavatra izay tianao hampitaina aminay. Nambaranao taminay teo fa Andriamanitra miasa ianao, Andriamanitra mampahery ianao, manoloana ireo fahalemenay, manoloana ireo tsy fahatanteranay, izay olana maro samihafa eo amin'ny fiainanay, dia nampahery anay ianao Andriamanitra. Andriamanitra rainay eo, tsy navelanao irery izahay, fa nampaherezinao hatrany hatrany, manoloana ny zava-misy eo amin'ny fiainanay. Dia teo anao Andriamanitra, ary tsy vitan'izany, mampianatra anay ianao Andriamanitra, sy mampahatsiahy anay ny zavatra rehetra izay misy eo amin'ny fiainanay, mba hahafahanay manavaka ny tsara sy ny ratsy izay miseho eo amin'ny fiainanay andavanandro. Sarobidy loatra aminay izany teninao izany Andriamanitra. Sarobidy aminay izany satria tena manova ny fiainanay tokoa ny fanahy masinao, ary mitarika anay tokoa ny fanahy masinao izay mampifandray anay aminao sy Andriamanitra. Andriamanitra ray eo, mangataka aminao izahay, mba ampitoeranao izany fananao masina izany ato anatinay, mba hahafahanay hanao izay tsara mandrakariva eo masonao Andriamanitra. Andriamanitra rainay eo, miaro anay tokoa ianao ny amin'ny alalan'ny fampianaranao, manoloana ireny fampianaran-diso ireny, dia ampianarinao izahay, ary ny fananao masina nitarika anay mba hatakaranay fa tsy mety izany fampianarana izany. Saoranay ianao izany Andriamanitra, fa tena mahatsapa, fa tianao izahay, olonao izahay, ary tena tanteraka tao aminay tokoa ny teninao izay nirahanao hananatra anay. Andriamanitra rainay eo, ankehitriny indreto izahay mangataka aminao, manoloana ny fahasoavana izay asehonao eo amin'ny fiainanay, dia anao tokoa no nanome an'ireny, ary anao no angatana hitahiry izany fahasoavana izany ato aminay mandrakariva. Ankehitriny Andriamanitra, misy ireo mpanomponao izay mangetaheta mba ho voaray hiasa any ivelany. Ny angatanay aminao Andriamanitra, ianao ny antso azy ny ho amin'izany asa izany, satria izany ny hetaheta ny mpanomponao, dia antso izy ary tanterao ny faniriany. Ianao izay mahalala sy mahasoa sy mahatsara azy, no hatanteraka ny faniriany izany mpanomponao izany. Ankehitriny Andriamanitra, misy ireo mpanomponao izay ao anatin'ny tsy fahasalamana, ianao tokoa ilay tompon'ny fahasalamana, ilay mpanasitrana, no angatanay
hanome izany mpanomponao izany fahasalamana feno avy aminao, ahafahany hidera sy hanompo anao, ary ahafahany hanatanteraka ny adity sy andraikitra izay efa nomena ho azy eo anivon'ny tokantrano sy ny ankohonana ary ny fiarahamonina sy ny firenena, dia anao no angatahanay no hanome izany fahasalamana izany. Kehitriny Andriamanitra mitondra mbavaka ho an'ny firenena izahay, izay tsy miafina aminao fa tandindondoza izao firenena izay misy anay izao. Maro ireo olana izay misy eto amin'ny firenena izay misy anay, fa ianao tokoa no angatahanay amin'ny mahano olana rehetra izay misy eto amin'ny firenena izay misy anay. Da io ireo mpanomponao izay tio ny zava-mahadomelina, ianao tokoa no hanala azy ireo ao anatin'izany zava-mahadomelina izany, satria mitarika azy ho amin'ny faharatsiana izany zava-mahadomelina izany. Tsy tompony tenany izy, mitarika azy eo anao zavatra fady, zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao izy. Dia anao tokoa no hanome azy ireny, anao omba azy ireny, hanova azy ireny mba olom-baovao matahotra anao Andriamanitra. Petraka ampelantananao ny fiainan'ny kristianina tsirairay, ianao no hanampy, ianao no omba ny kristianina tsirairay. Tompo Andriamanitra io, maro tokoa ny mahasosy mahatsara anay, ianao no mahafantatra izany. Ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen.
Ary havana malala andeha hanambara ny finoantsika eo am-pitsanganana ho an'ny tompontsika isika amin'ny alalan'ny fanekempinoana apôstôlika na fanekempinoana laharana voalohany izay manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy toa manao lanitra sy ny tany ary mino an'i Jesosy Kristy zanany latokona tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Verjiny nijaly raha napakapotopilato ombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevy nidina tany amin'ny fiainantsika tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any ny tsara velona sy ny maty mino ny fanahy masina ny fiangonana masina manerina zao tontolo zao ny fiangonan'ny lamasina ny famelan-kely ny fitsanganany tenany maty ary fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Fifaliana ho antsika ry havana mandray ny mpanompon'Andriamanitra izay manolotra ny tenany iombon-databatra amin'ny tompo andeha ho irantsika ny hira ao amin'ny firana fanampy ny larana faharoa ny andininy voalohany hiakatra etỳ anoloana izany mpanompon'Andriamanitra izany. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitondran'ny fiangonana dia fifaliana ho antsika ankehitriny ny andray ity olombonjena anampiny tompo isan'ny fiangonana ity. Vavolombelon'ny fanekeny ity olona ity ny antso sy ny fitiavan'ny tompo azy ary vavolombelona ihany koa isika mpandray ny fanasan'ny tompo rehetra ary miombona amin'ny fahatsiarovana anavao indray koa isika izay efa nantsony tompo tamin'ny nandraisana antsika ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Vaoka isika ry havana iombona ampiray ny fotsika hangataka ny fanahy masina. Iaraitsangana isika. Ivavaka isika. Riray mandrakizay eo misaotra anao ny amin'ny fony manontolo izahay. Sitraka mantso no manome toky anay fanteny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza ntsony ny fitiavana anatona anao Andriamanitra. Andriamanitra tsara sy mahatoky eo nino ny fanambaranao izahay dia eo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay ka dia nangataka ny irotsahan'ny fahasoavana aminy nampianarinao izahay nampianarinao anay ny filazantsaranao ary niezaka izahay na dia malemy aza mba hitarika azo amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao Andriamanitra izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao taminay
Ary ankehitriny rehefa nandre izany antsonaho izany izy dia afaka hifidy ankalalahana ny lalany izorana. Dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany ao anatrehanao. Ry Tompo, mba enory ny vavakay rehefa miakatra eo aminao ho azy ireo. Raisy koa izahay rehetra anio amin'ny firaisana masina aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanaka-pamonjy anay no angatahanay ho azy ireo, ary ho anao Andriamanitra no angatahanay izany, ary ho an'ny fanahy masina. Dera sy laza ary voninahitra mandrakizay ho anao Andriamanitra. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Riavana malala rehetra amin'ny Tompo, aoka horenesitsika ny tenin'Andriamanitra izay anorenana izao sakramenta masina izao. Hoy ny Tompo, izao ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry. Raha misy olona tanaraka ahy dia aoka handany tenany sy hitondra ny azo fijaliana ka hanaraka ahy. Fa na iza no tamonjy ny ainy dia avery azy. Ary na iza no avery ny ainy noho ny amiko dia azo izany. Fa inona mono sy ho azony olona raha mahazo zao tontolo zao izy kanefa avery ny ainy? Ary inona no omeny olona ho takalo ny ainy? Fa na iza no anao ny sitrapony raiko izay any an-danitra dia izy no rahalaiko, izy no anabaviko, ary izy no reniko. Ary amin'izany nazovo no anaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia ekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovo no andahy eo anatrehan'ny olona, dia ho laviko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Amen. Noho izany ary ry mpanompon'Andriamanitra dia misy ny fanekena izay ilain'ny fiangonana angatahana ianao hamaly izany araka izay irin'ny fonao. Ianao va mino an'Andriamanitra pary atsika sady raintsika ny an-danitra izay tiantsika ka nanome an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjena antsika. Eny Tompoko, mino aho. Mino an Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo ho tompo sy mpamonjy va ianao. Eny Tompoko, mino sy manaiky aho. Moa ianao manaiky ho an'ny tenanao ny fanekeny batisa izay nandraisanao ny fanomezan'ny fanahy masina mba hizoranao amin'ny lalan'ny fiainana kristianina ka ho tian'Andriamanitra sy akatony sitrapony ary atsiaro fa ny vavaka sy ny famakiana baiboly ary ny famonjena ny fanompifavahana sy ny fanasana masina izany rehetra izany no adidy sy tompontsy ny mino. Eny Tompoko, manaiky ny hotisy ankatoa aho. Ren'Andriamanitra izany fanekena nataonao izany. Anampy anao Andriamanitra azonao mahatanteraka izany. Aoka ary ianao handroso amin'ny fanambarana pahibe maso eto anatrehan'ny fiangonana, eto anatrehan'Andriamanitra ny fanekena takina aminao. Izao 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗞𝗔 dia manaiky sy mino fa i Jesosy ny Tompoko sy mpamonjy ahy. Voafela ny heloko ary azoko ny famonjena. Ekeko ny hotisy hanompo azy amin'ny foko rehetra ary nanapa-kevitra indray fanasan'ny Tompo izay anehoany mino ny faneken'ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no anambaran'ny Tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony. Koa ezaka ao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha amin'ny vavaka, toriteny, fiaraha mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha-isa mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandronan'ny voninahitran'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako ary ezaka ao ampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoako azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra ny ankinako hantanterahako izany rehetra izany. Amen. 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗞𝗔 noho izany fanekena nataonao teo izany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanakaran'ny fanahy masina no itsofanay rano sy andraisana ianao ho isany momba ny tenan'ny Kristy ka nasana ianao andray anjara miaraka aminay amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra raitso izay niantso anao hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga, izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anao. Mahireza sy mahatanjah ny fanahy masina mpananatra, ny fanahy masina mpampahery, ny fanahy masina miaro atsika amin'ny fampianaran-diso ho aminao hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
aoka ivavaka isika ry tompo Andriamanitra ranay izay ny an-danitro misaotra sy mankasitraka anao zahay ny amin'ity ora ity izay nomenao iainana eto anatrehanao. Apetraka eo an-tananao Andriamanitro ity mpanomponao ity izay voavy nanamafy ampabe maso ny fanekeny taminao. Ianao ry Andriamanitra ray no niantso azy, tena maly izany antsonao izany izy. Tario ny fanapahakeviny toetra amin'ny fahatokinanao. Mba omeo azy tompo ny hery aretany amin'izany noho ny fanahinao masina izay mitarika azy isan'andro isan'andro. Ianao ihany tompo no aoka nomana azy anatona latabatra masina, ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebany tompo, ataovy matanjaka ny finony, tsy azo ozongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavany. Aoka ifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy tompo, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany fahamarinana izany. Ary iseho amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelon'ny tenany sy ny asany rehetra. Mivavaka aminao izay tompo mba omeo anay rehetra koa ny androso hatrany amin'ny fiainana kristiana. Mibanjina ny mpanjakana mandrakizay izay efa nampanantenana ho an'ny zanakao. Ieno zahay ry iray fampirapo fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, ilay zanakao malalanao mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao tahaka izany. Amen. Hoy ny tompo hoe mandehana miazava fa efa tonga ny fahazavanao. Ilay fanahy masina pampahery ombanao amin'izay rehetra alehanao. Amen. Ny fikambanana katekomena tanteraka hira ao anatin'ny fanatanterahana ny rakim-pahasoavana.
tonga amin'ny fotoanany rojombavaka fanao isam-bolana isika ery izay tonga tsikiry-taona volana May mba hitsangana araben'ny fiangonana ery izay natsiaro fahasaavana manokana hidiranan'ny tompo hitsangana ery izay manana olana manokana hoentina mbavaka hitsangana ery izay marary sy manana ny marary hitsangana ery izay namony havany no nampahoriana ho ampahirezana hitsangana hivavaka isika mampianaranay nisan'ny andronay nananay foendry misaranao zay tompo ny amin'izao volana May izao ny amin'ny reto havanay izay natratra ny tsingery-taona ianao ny manome fofonaina amin'ny vavorana manaraka ny fitomban'ny taolana miaraka amin'ny taona tahaka izany koa ny saina sy ny fahendrena savidin'ny fiangonana izy ireo mba hidiranao nkalazanao fa ianao Andriamanitra mitompo ny fahavelomana koa miarahaba azy ireo amin'ny anaranao izahay mitsodrana azy ireo izay ary ianao Andriamanitra hanome ny hery sy tanjaka fahasalamana ary indrindrandrindra ny fahendreny entina makivaky izao fiainana izao ka ho tratry ny tsingery-taona ndray amin'ny taona manaraka ka ny fahasoavanao manana mbiampo amin'izy ireo ary ianao Andriamanitra hitsinjo azy ireo ny masonao ianao na mandeha na matory fa zanakao izy ireo eny tompo betsaka ny fahasoavana ny raisinay solotenanay rehetra reto namanay reto izay midiranao ny amin'izay nomenao azy zavatra ranofo ara-tsaina ara-panana ara-panahy ianao ny manome raha miasa ianao tsisy maharombaka ny eo am-pelatananao ka ianao ny tompony zavatra rehetra fa amin'ny Jehovah amin'ny tany sy ny lanitra sy zay rehetra ao aminy dia ianao ny mandatsika ny ranorana mampahavokatra amin'ny tany ianao ny manome ny masoandro eny izay rehetra ataonay na amin'inona amin'inona ianao ny loharanon'ny fahasoavana rehetra koa misaotra anao izy ireo midiranao mankalaza anao izay rehetra nomenao azy mba hitombo tahaka le nanana talenta 10 ka ampitombony zany ka nome fiadanana na ho amin'ny tenany na ho amin'ny manodidina azy na ho amin'ny fianakaviana na ho amin'ny fiangonana dia misaotra anao zay tompony amin'ny fahasoavana nomenao azy ireo eny tompo misy ny manana olana amin'ny fitsarana amin'ny tenany amin'ny tokantraminy amin'ny zanany amin'ny endriny maro samihafa ary indraindray maro sosona zany olana izany toy ny tsy mahita masoandro miratra izy ireo menatr'olona koa indraindray ao ny aran'ny fanenjena ao ny troso ao ny zavatra rehetra mitambesatra amin'izao fiainana mandalo izao zanakao izy ireo aseho amin'ny tompo fa ianao Andriamanitra ny tompony vahaolana ary ianao no tahaka nataon'ny Mosesy fahizay izay nampanditany maina na amin'ny ranomasina mena ka ny ampita ny zanak'Isiraely tahaka izany koa nampitainao azy ireo amin'ny fiainana analana azy ireo zavatra manavesatra azy izao ka ianao Andriamanitra mpandresy azy ireo fa manoatra noho ny mpandresy izy ireo amin'ny alan'ny efa ty azy misy ny marary sy manana ny marary amin'ny toerana maro samihafa toeram-pitsaboana any amin'ny fiara fitaterana ao ny tsy maintsy miasa ao ny anany tokantrano ao ny mialaina ao ny tsy misy fanafana ao ny tsy ahita-panafody ao ireo izay tsy mampiasa fanafody ao ny manaintaina ao ny aretina maro samihafa ka sinay amin'ny anaranao izy ireo ary ianao Andriamanitra minome finoana velona satria ny zavatra rehetra dia hainy mino hitatana amin'ny tanan'ny mpitsabo ianao hanome hery ny fanafody ampiasaina ho an'izay mampiasa izany fa ianao Andriamanitra manomenay finoana ka hiteny amin'ny tenibohatra ny aretina izy hifindrana an-dranomasina dia hifindra hiala izay aretana manavesatra azy ny manamanjo ampionanao ankehitriny ny osa ome fahatanjaha misy ankehitriny ireo havanay izay miandry ny fampionona avy aminao satria anatin'ny fahoriana izy ireo ianao Andriamanitra no hikiadiny kambotsy mitondra tena anina hevitra iverana azy ireo ianao hitondra fiadanana fa tsy loza hanana ny fanantenana hatramin'ny farany koa ianao Andriamanitra hitsinjo azy ireo ka ianao hanome fanantenana
amakivaky ny fiainana izy miaraka aminao. Eny Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao. Tsy manome vato osolony mofo ianao, na menarana osolony azan-drano, fa mahalala ny masona tsirairay avy na nipetraka na mitsangana, ny any ny tokotany na ato anatin'ny trano fiangonana, na rehetra manaraka mitamba-jotra serasera. Ianao Andriamanitra ijery ny tsirairay Tompo, satria Andriamanitra mahita anay na lena na maina na matory na mitsangana. Ny eritreritray dia fantatrao na dia mbola tsy mangataka azy zahay, ka ianao Andriamanitra nome araka ny benindra fonao. Fa ianao ny malala ny mahasoa ny zanakao, fa izay dia tsy mahalala, fa ny fanahy ny fona amin'ny fitarina tsy azo tononona, ka izay mandinika ny fony malala ny hevitry ny fanahy, ka mamaly ny vavakay, ka omeo anay ny valim-bavaka mifanaraka amin'ny sitraponao. Ideranay ianao amin'ny fiainanay manontolo, satria Andriamanitra miazona ny atsidina nandavaka ianao, ka isaoranay ianao amin'ny fanahinay rehetra, ary zay rehetra tanatinay misaotra ny naranao masina, amin'ny naran'i Kristy ilay vilona sy manjaka no angatanay izany. Amen. Tahatra ny tsingerin-taona nareo dia mirary soa indrindra. Saora Tompo, iroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Dia ho aminareo rehetra ny hery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray vaovao ray izao marain'izao. Avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Ho tanterahana any amin'ny 𝗣𝗔𝗦𝗐𝗤 𝗣𝗔𝗦𝗞𝗔 ny 7 hatramin'ny 12 jona ho avy izao ny feonamben'ny aumônerie. Ny sarandasy amin'izany dia 150 000 ariary. Sakafo ny fatoriana mandritra ny fivanianana. Ny sarandalana kosa 180 000 ariary mandroso sy miverina. Izay manam-pikasana andeha amin'izany dia misoratra anarana ao amin'ny birao sekretariat alohan'ny zoma 7 May 2024. Misy ireo zanaky ny fiangonana telo menada andray ny délégation pastorale ny volana Jolay sy Novambra ho avy izao. Koa manentana antsika mpianakavy ny finoana sampana fikambanana rehetra mba anohana azy ireo amin'izany. Afaka minoritra izay vohitsika isika ao amin'ny biraon'ny sekretariat. Toy ny fanao isa-taona ry havana ny fitsangatsangana ny fiangonana ny alatsinain'ny Pentecoste dia vinavinaina ho tanterahana eny amin'ny frère Capucin eny Ambomalaza. Raha misy moa olona mbola mahita toerana hafa malalaka dia iangaviana hanantona ao amin'ny biraon'ny sekretariat. Ireo rehetra ao anaty sampana fikambanana dia any amin'ny sampana sy fikambanana ihany no misoratra anarana, fa isika fiangonana kosa dia ao amin'ny biraon'ny sekretariat. Marihana fa 500 ariary isan'olona sara mifandraisana anjara izay aloha eo ampisoratana anarana. Vaovao avy amin'ny sampana Dorcas. Misy mibatiza faobe izay tanterana ny aladin'ny Pentecoste izao, koa izay liana amin'izany dia manantona any Madame Florina na ao amin'ny birao mpitandrina. Akalaza ny fetiny reny ihany koa ny sampana Dorcas ny sabotsy 20 May ho avy izao izay atao eny ambony MEY vato, koa manasa ireo vehivavy 70 taona no miakatra isoratra anarana ao amin'ny birao sampana. Amin'ny fotoana io dia mitondra cadeau izay fitaovan-dakozia misanda 10,000 ariary tsy finosina, izany hoe anaovana échange de cadeau. Amin'izany ihany koa dia manasa vehivavy ray solotena ao amin'ny birao fiangonana izy ireo ary vehivavy ray isa-tsampana. Mijanona ny mpikambana rehetra rehefa mirava ny fitandrom-pivavahana. Avy amin'ny sampana sekoly alahady. Ny sokajy lehibe ny tompo volana amin'ity volana May ity ka 9 sy ka 10, Madame Diadema, Madame Geneviève, Madame Yanta, Madame Philomène. Izy ny fisindana izay ataon'ny mpampianatra sekoly alahady ny sabotsy 20 May 2024 izay iarahana mpitandrina. Ny lohahevitra amin'izany dia fitezana ara-pitiavana sy ara-pananana araka ny fomba kristianina. Ny andindininy sy ny toerana dia ho lazaina amin'ny manaraka. Miverina ny rasana tany-kesa ny hariva amin'ny 3 ora tolakandro. Vaovao avy amin'ny komity ny fankalazana ny 70 taona sampana sekoly alahady.
Ny 20 jona ho avy izao no ivon'ny fankalazana ny 20 taona ny sampana sekolelady ko asamy mitondram-bavaka izany fotoana izany isika. Io 20 jona io ihany dia isan'ny sakafon-jobily izay anasany sampana sekolelady ny mpianakavy ny finoana eto amin'ny chapelle militaire Paibe. Misy safidy roa mahakasika izany. Ny voalohany dia tsy faina eny amin'ny messe sonerana. Ny faharoa kosa dia alaina eto am-piangonana na à emporter. Ny fandraisana anjara amin'izany dia 60,000 ariary ka ny tapakila dia efa afaka raisina eny amin'ny mpampianatra sekolelady. Ampatsahivina ny ray aman-dreny mba hanantona ny mpampianatra sekolelady raha mbola tsy nanao commande na t-shirt izay fanamiana anaovany ankizy mandritra ny 5 taona manaraka satria androany ny farany fandraisana izany. Raha misy fahasahiranana amin'ny fandoavana izany dia aoka iresaka manokana amin'ny mpampianatra. Ampatsahivina ny mpampianatra sekolelady fa amin'ny herin'ny anio 17 May dia tokony efa voaray daholo ny commande na polo ho an'ny mpampianatra. Ny polo izay natokana ho amin'ny mpiara-mivavaka rehetra kosa dia mitoy ny fandraisana ny commande ary ny livraison dia isy fandaminana manokana arakaraka ny andraisana ny commande. Ny mug sy ny kaskety ny 20 taona ny sampana dia efa afaka jifaina hatrany isaky ny alahady ao an-tokotanim-piangonana. Ny brao sy ny komity ny fankalazana ny 20 taona dia maneho hatrany ny fisaorana sy fankasitrahana anareo rehetra amin'ny fitiavana sy fiaraha-mentana asehonareo amin'izao taom-pankalazana izao. N'Andriamanitra irery ny voninahitra. Avy amin'ny sampana VFL mbola mitoy ny fandraisana anaran'ireo zaza atao didipotra amin'ny 20 May ho avy izao. Isaorana ihany koa ny tompo fa totosa omaly ny AG-ny sampana izay ny fidiarana ireo biro vaovao hitantana ny ao amin'ny sampana mandritra ny 4 taona manaraka. Amin'ny alahady 14 May izao dia anatanteraka fitoriana ankira any amin'ny FJKM Mandraka ny sampana VFL. Avy amin'ny sampaty mpanazava maintso totosa omaly ny 9 May ny lalao teknika faritra sampana maintso mpanazava izay notanterahan'ny faritra amin'ny mpanazava Nalamanga Voany ary nandraisan'ny zanantsika anjara ka nazahoana ny laharana fahatelo. Makasitraka ny ray aman-dreny rehetra nandefa ny zanantsika tamin'izany. Avy amin'ny Loftao misaotra ny tompo lehibe noho ny fahatotsan'ny aza lehibe ny 20 sy 30 Aprily lasa teo izay nazahoan'izy ireo ny laharana faharoa. Isaorana ihany koa ianareo ray aman-dreny nanoana sy nandefa ireo zanantsika. Avy amin'ny tily maintso ny tily sampana maintso dia mampilaza fa hiatrika lalao teknika faritany ny 12 14 May ho avy izao izy ireo ka mampiomana anareo ray aman-dreny ny amin'izany. Ny andindin'izany dia efa any amin'ireo mpiandraikitra sy beazina. Avy amin'ny fivondronana izay mpiandraikitra eto amin'ny sampaty chapelle militaire Paibe dia maneho fisaorana feno ho anareo beazina ray aman-dreny komity mpivondronana sakaiza noho ny fahatanterahany grand jeu. Fivondronana nataony alatsinainy voalohan'ny volana May lasa teo izay natao teny amin'ny Sacré-Cœur Ambolokandrina. Ny sampaty eto amin'ny chapelle militaire Paibe ihany koa dia manentana antsika fiangonana ray amanontolo amin'ny fandraisana anjara amin'ny lunch party ho fanohanana ny sampana. Ny andindiny amin'izany dia steak salade avec accompagnement riz blanc vidiny 10,000 ariary raisina izany ny alatsinain'ny Pentecosta any amin'ny fitsangatsanganan'ny fiangonana. Ny billet dia efa afaka raisina any amin'ny mpiandraikitra sy ny komity. Avy amin'ny sampana tanora kristianina ilazany asika mpikambana rehetra fa misy ny fampianarana iarahana ampitandrina anio ariva amin'ny 3 ora sasany. Aorian'io fampianarana io dia mivory ny mpikambana rehetra. Ny asika FJKM Ambohimanarivo dia hivarotra koba eto amintsika ny alahady faharoa amin'ny volana May izany hoe amin'ny herin'ny anio ko manasantsika fiangonana andray anjara amin'izany. Misy ihany koa ny kisha sy kaika izay varotany STK anio aorianan'ny fanompompo fafana. Avy amin'ny fikambanana katekômène ry havana efa nampahafantarina antsika tamin'ny herin'ny anio fa ny komity ny 10 taona dia mikarakara sarimihetsika ara-pilazantsara koa saina isika rehetra izay mazoto ho mpilalao amin'izany filma izany hisoratra anarana any amin'ireo olona misoratra ao amin'ny peta-drindrina eo an-tokotany ary mijanona eto amin'ny sezaloha rehefa mirava ny fiangonana omena ireo anjara tokony hiomanana. Amin'ny alahady 14 May izao amin'ny 2 ora sasany ny kastina ka mila tonga avokoa na ireo ankizy na ireo tanora na ireo lehibe izay misoratra anarana. Azadino ny mandrotsaka ny tantara manamarika antsika tamin'ny fandalovana tao amin'ny fikambanana katekômène.
arotsaka izany ao amin'ny urne 10e ao amin'ny 𝗤𝗏𝗏 entanina amaky ny peta-drindrina ao an-tokotany isika amatarana ny fanampim-panazavana rehetra. Ny alakamisy 20 May andro ny karana dia isy ny fiaraha-misakafo ny mpikambana ao amin'ny katekômène ao amin'ny sous-sol. Fandraisana anjara amin'izany dia 500 ariary samy mitondra vary sy petit pois sahaza olona ray na roa. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana amin'ny filazantsara. Ry havana mpitombona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Aladin'ny sampanasa FF ny alady 14 May ho avy izao. Koa laizana isika fa manao fanamiana fotsy ambony sy écusson ary ambamatroka isika AFF rehetra. Njara fanadiovana amin'ny fiangonana dia amin'ny sabotsy izao fotoana amin'ny 4 ora sasany sady isy ny famerenan-kira ho atao amin'ny alahady. Ny fiarahana agape dia ho tanterahana eny amin'ny domaine tsy lazaina lasora ny alakamisy 12 May andro ny akarana aorian'ny fanompom-pivavahana. Iangaviana isoratra anarana ny présidence abasy na docteur Yanitra izay vonina andeha amin'izany. Fandraisana anjara 10 000 ariary. Rakim-pisaorana voaray androany. An Jehova ny famonjena ho an'ny olona ao anie fitahiana. Salamy 3:15. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny sampana sekolelady noho ny nazahoana fahasoavana. Rakim-pisaorana ho fisaoran'Andriamanitra noho ny fahasoavana nomeny anay ary ny zanako sy ny asan-tanako dia aoka ho adidiko ihany. Isaia 5:1 tapany B. Tononona ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Ideran'i Jehova aho raha mbola miaina koa, eny ankalazan'Andriamanitra aho raha mbola velona koa. Salamo 1:2. Rakim-pisaorana noho ny fahasoavan'Andriamanitra tsy voatanisa ary tsy manapataperana. Atolotra ho an'ny mpitandrina 3 mirahalahy. Taratasy fisaorana. Ny vadiny Andriana 𝗣𝗔𝗏𝗔𝗐 ny zanany 𝗣𝗔𝗏𝗔𝗏𝗏 ny faliana 𝗣𝗔𝗏𝗏𝗏 ny rainy Razakamanana Etienne 𝗣𝗏𝗏𝗏 ny rafozany Andriana Charles Israelson Roland Colombe retapo aminy fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana erapo eratsaina ny mpitandrina barao ny fiangonana ny sampana rehetra ary ny fiangonana manontolo tonga ny dododona notrona sy nampionana anay tamin'ny fahalasan'ny malalanay 𝗣𝗏𝗏𝗏 Razakamanana Manuel Nirina. Tsara levenana ny maty enikajy enimbonahitra amin'ny velona. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amalifity anareo tsirairay avy. Ialana tsiny indrindra ireo izay tsy tratra antso noho ny hafenondrano be loatra. Ny fianakaviana dia nanolotra fararakitra ho an'ny fiangonana. Dia toy izay indray vaovao voaray ry havana voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Koa ianao anaka dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tanao amin'ny finoana ny fitiavana ilay zavatra tsara natolotra anao dia tohizo amin'ny fampaherezan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Izany andinity tsoratra masina izay niraisina avy tao amin'ny Timoty 2 toko 1:17 ka hatramin'ny 4:10 sy ny Timoty 2 toko 2 ny 1 no entinay isaorana sy iderana an'Andriamanitra no izao antony manaraka izao. Araka ny filazam-baovao izay efa nivoakina teo ry havana dia nandray anjara tamin'ny fifanenanana ara-panatanjahantena izay nikarakarana teo anivon'ny sampana sampaty Analamangavoany ny vondrona tily eto amin'ny fivondronana izay misy atsika dia nahazo ny larana voalohany izy ireo tamin'izany raha ny fanandrina tamin'ny 𝗣𝗔𝗏𝗏𝗏 atsimon'ny Mahamasina. Marina moa fa ny sampaty Analamangavoany zany dia ahitana fivondronana 50 mahery. Ka raha nahazo ny voalohany izy ireo tamin'izany nandresy ny mpifanandrina tamin'isa rony tsy misy
dia nahazo ireto loka manaraka ireto. Tante misy anankitelo sy amboara anankiray. Dia mafaly ny sampana mpanazava stily eto amin'ny fivondronana zany ny mizara amintsika izany fahombiazana izany, ary dia antsoina izy ireo anolotra izany amboara izany ho amin'ny fiangonana. Dia manasa ampanajana ny andriamatoa jeneraly filohan'ny fiangonana andray izany amboara izany amin'ny anaran'ny fiangonana. Marina moa fa izany ekipa zany dia nitarihiny mpandrindra eo amin'ny vondrona tily, dia ny sefo Angoa Mazoto. Ohatran'ny sarotra tsy andray fitenenana kely araban'reto tovolahytsika reto amin'izao vokatra azo izao, dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa dia totosoama tsara moa zany no faninanana, ary hitatsika ny vokatra azon'izy ireo. Teny fohy ngamba no atolotra ho azy ireo sy ho antsika fiangonana. Ny faninanana toy izao dia marina fa manantena ny vokatra tsara, fa matoa zany tonga amin'izao tanjona izao dia misy ny fikirizana, misy ny tanjaka, ny hery natolotra taoka dia miarabanareo mpandray anjara tamin'izany natotosa an'izay faninanana zay ary nazo ny loka. Miarabantsika fiangonana koa fa dia voninahitra sy rerentsika fiangonana ray manontolo fananana andreo zanantsika ireo, fa dia hita fa tsy nandevina talenta tokoa izy ireo fa dia nampitombony, ary mbola manentana atsika rehetrarehetra mba andray anjara amin'izay zavatra rehetra atao, tsy fanatanjahantena ihany fa eo ny soratra masina, eo ny fandraisana anjara eny amin'ny sampana tsirairay avy, fa izay no marika velona fa dia velona ao anatin'ny fitariany ny fanahy masina. Ny fiangonantsika dia mirary soa ho an'ny fiangonana ray manontolo, mirary soa manokana ho an'ny sampaty. Dia antsoina zany ny komity mpivondronana ny mpiandraikitra rehetra ny sakaiza mba hijanona kely aorian'ny fandraisana fanasan'ny tompo andamina ny momba ny lunch party. Fifaliana ho antsika ny nahavitany fanamasina fanambadiana reto avatsika raha kotomangana andrasina Mario sy raha irisoanda nantenaina asa ao zareo ary ivelana ary zareo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Efa tonga ny tantely amidy amin'ny vidiny 7,000 ariary fanohanantsika ny 7,000 sy 1,000 ariary fanohanantsika ny pastera Iriko mianakavy izay mitsabo ny zanany. Araka ny volaza tao misy ny fanolorana délégation pastorale na fanaovana voady voalohany ho an'ireo mpiomana ho mpitandrina. Manana ray tsika ny Mandritsara, ny ray an'Ambatondrazaka, ny ray amin'ny faculté de théologie Ambatonakanga. Rehefa voaka délégation pastorale zany zareo dia misy fandaniana tahaka ny fidianana akanjo masina, ny fiakanjona sy ny takan'izany dia afaka manatitra fandraisana anjara zany ao amin'ny mpitandrina na amin'ny sekretari ao zany isika mba nohanantsika azy ireo, ary indrindrandrindra mivavaka ho azy ireo isika samy atao amin'ny toerana misy azy avy izany fanolorana fahefana izany. Rehefa mahazo ny fahefana izy ireo dia mitovy amin'ny pastera ato zany Xavier zany afaka manao ny zavatra rehetra zareo, afaka manao ny sakramenta rehetra zany zareo zany
afaka misolo ny mpitandrina saotra ny tompontsika ny fananantsika azo ireo iroso amin'ny rakitra isika eo ny tokopira nafanany fotoana amin'izany ny dekona andamina ny fanaovantsika ny rakitra
manana orisa amintsika ny amin'ny amin'ny komity eo amin'ny English Club izay atsangatsika raha teo. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless his holy name. Psalm chapter 103, verse 1. Miarabantsika rehetra izahay ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tontosa omaly 4 May 2024 ny fihaonana voalohan'ny komity liturjika eto amin'ny teny anglisy eto amin'ny fiangonantsika niarahana tamin'ny mpitandrina. Tao anatin'izany nampahafantarana tamin'ny ambangovangony ny andraikitra sy ny asa hosahan'ity komity ity. Misy anankifito izy ireo. Ny voalohany fanomanana ny liturjia sy ny fitoam-bavaka amin'ny teny anglisy iarahana amin'ny fiangonana Foibe izay ho tanterahana ny volana Novambra ho avy izao. Ny faharoa fanomanana ny fitoam-bavaka amin'ny teny anglisy eto amin'ny fiangonantsika. Ny fahatelo fandraisana anjara amin'ny 10 minitra mandritry ny fotoam-pivavahana eto amin'ny fiangonana ka natanterahana izany amin'ny teny anglisy na ho an'ny ankizy io na ho an'ny tanora na ho an'ny olon-dehibe ihany koa. Ny fahaefatra fanomanana sy fanentanana liturjia amin'ny teny anglisy ho an'ireo fianakaviana vahiny mangataka izany eto amin'ny fiangonantsika toy ny mariazy na ny batisa na ny fahafatesana. Ny fahadimy fianarana baiboly amin'ny teny anglisy na ny antsoina hoe Bible Studies. Ny fahaenina ny fifampizarana sy famelabelarana lohahevitra mahakasika ny fiainana kristiana na koa ny hoe Christian Life Topics. Ary ny fahafito fanentanana ara-kolotsaina amin'ny teny anglisy. Kasaina hotokanana amin'ny 1 May ho avy izao io komity io araka ny efa natsidiky ny mpitandrina ihany tamin'ny herinandro. Ary mitoy hatrany arak'izany ny fiantsoana sy fanasana ny mpiara-mivavaka rehetra eto amin'ny fiangonana izay liana amin'izany mba hirotsaka anatevin-daharana ity komity ity. Afaka manantona ao amin'ny sekreteran'ny fiangonana na amin'ireto ramatoa sy andriamatoa ireto: Madame Vola izay ao amin'ny sekoly Alahady, Madame Kristina filoha lefitry ny Dorcas, Madame Rindra ao amin'ny sampana tanora, Madame Nandraina ao amin'ny katekomène ary ny tenako izay ao amin'ny sampana tanora ihany koa. Isaorana be dia be kosa ireo efa tonga namaly ny antso dia mamerina ny fitahin'ny Tompo ho aminareo. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Dia misaotra ny Tompo zany tsika zany amin'izay English Club zay mbola hita moa ny tena anarana hitondrana azy. Atokana zany izy ireo hotokanana amin'ny 1 volana May zany izay fikambanana izay. Ny mpiara-monina nantoka amin'izareo moa ny komity ny liturjia sy ny AFF ary ny katekomène. Fa isika rehetra zany afaka mandray anjara amin'izany club English zany. Saotra Tompo.